Ny zoma 7 janoary no naseho voalohany tamin'ireo mpandra rasy olo-manakaja maro tetsy amin'ny plaza ampefilo ny sary mihetsika mafoaka izay novokarin'ny orinasa Scoop Digital sy ny JM Production. Niainga tamin'ny tantaran'ilay mpanakanto malaza Jerry Marcos nanasongadina indrindra ny talenta sy ny lalan-tsaratra tsy maintsy nidiavina ary nitondran'ny orinasa Scoop Digital ny fahaiza-manoany ity oronan-tsary mafoaka ity. Félicitations à Scoop Digital, félicitations à l'artiste Jerry Marcos, le phénomène. Itia, zafady kely nge. Tsy aleo ve izy mba hifantoka kely? Fasangamony tsy mampifantoka azy. Fanibedesinao nga izy. Misafidy ianao a. Na hiasa, na hisangy amin'ny zanaka ny patron. Avolenta ny vokatra ary tena nampetsi-po sy nambabo izay rehetra tonga nijery. Tsara le izy mamoaka ny akantony Madagasikara, tsara ny tantara koa tsara. Ny ataony Scoop Digital miezaka milampy amin'ny gasigasy, amin'ny fomba gasy, amin'ny fahendrena gasy, igny direct. Azalahy Za ty koa misy problème. misy nino? Anao karaha mihafahafa. Tsisy nino volaniko zegny. Ny angaliana ny tantara nivohitra tao avokoa ireo karazam-pihetsepo sy fientanana samihafa. Tso? Tangay ianao tsy andeha? Rehetrarehetra nijery tao nanontanitaniko ohatrany somary latsadasaka ranomasy daholo. Efa 3 andro za zay niala avy tamin'ny volotany. Tsisy vantanana. Mino afa fantatrao izy. Avolenta ny fanomanana ny film avanatorakiny satria mbola vitsy ny film malagasy ny afaka mampiasa an'ireny fitaovana ampiasainy ireny ary nanasongadina indrindrindrindra ny tena atao hoe mahakanto any Madagasikara indrindrindra nampiseho an'ilay toerana fizahantany any Nosy. Tianao miara-miasa aminakay? Ha? Misy ohatr'izany indray ve? Amaray, misy sambo avy eto makanao. Merci. Mamse. Za moa dia mpakafy ny sima malagasy indrindra ny vokarin'ny Scoop Digital izay manana mampiavaka azy tokoa. Na ny dialogue na ny mise en scène zany mifandraika amin'ny kolotsaina sy fomba fijery, les authenticité malgache. Le telo fahita hoe top le izy. Tena hoe fa mijery film ianao fa efa tsy mijery tantara zany. Fa inona tokoa no niseho? Za manko tena marina za tsy de mpijery film gasy. Ialatsina amin'izay izy fa androany za tena nankafy. De iny zany hitako tena tsara treto.
fampisehoana marobe no homan'ny orinasa scoop digital sy ny GM production anao ka mahazo manantena fialam-boly miavaka sy mahafinaritra isika. Fa raha sahala amin'izao aloha dia tena isan'ny manentana mihitsy na hijery ny sarimihetsika malagasy. Ho arahana hetsika goavana miaraka amin'ny Jerry Marcos sy ny ekipan'ny Team Zafelika izany amin'ny alalan'ny fampisehoana manerana nosy ka anasana anareo mpandraraha ihany koa anatevina arana ao anatin'ny fiarahamiasa.